Actualité unie, dynamique et renversante dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manul Chanoni Vaovao. raha toka araina roa no tao an-tsain'ny besiny maro ny ampy 12 indray nisan'ny sombambahoaka eny Tsimbazazy ho fidina ny 20 Mey ho avy izao fanampiana isa ireo sombambahoaka izay mampametra-panontaniana ny maro amin'ny kajikajy politika apetraky ny mpitondra mifamafany tanteraka ary sy ampy fahamatorana ny fitantanana ny kompania mpitaterana nabakabaka Madagascar Airlines miezaka mampiseho hatrany ny fitondram-panjakana fa miroso ary mandeha ny fanarenana ny orinasa mpanjakana saingy mifanohitra amin'izany no misehotra ny fanazavana mampikekaka ny maro ny faharetany fahatapanjiro automasina atry ny omaly ary nitohatra amin'ny androangy fahatapanjiro izay tsy misy fanazavana na fialantsiny ofisialy ho an'ny mpanjifa avy amin'ny tompon'andraikitry ny jirama fietsika izay raisy ny mpanjifa ho toy ny tsy fananjana ny vahoaka nandritra ity volana marsa ity ankizy vavy misay efatra no niara ny fanolanana tao amin'ny fokotany avaradrano avaratra komina Ambatondra Zakariny Vohitra akoatra ny fanolanana mahazo ireo ankizy vavy hiarandra-matahora ihany koa izy ireo raha ny fantatra ny antsipirindreo avy hatrany ary Angavany indray tamin'ny kilasy tomko vavy nisy diana ny tokantrano amin'ity aliny alakamisy fa 14 ny volana martsa taona 2022 ity aterina ny araba omba pirarintso ary manasanao ampitiavana anjony fampalalam-baovao anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary raha toka iray na roa no tao an-tsain'ny besiny maro ny ampy 12 indray ny isan'ny solombambahoaka eny Tsimbazazy ho fidina ny 20 Mey ho avy izao fanampiana isa ireo solombambahoaka izay mampametra-panontaniana ny maro amin'ny kajikajy politika apetraky ny mpitondra matoa andatsoratra gay atao Andriatsilafo raha samy hevitra sy namisavisa ny akamaroan'ny olona fa hitombo iray na roa ny isan'ny solombavambahoaka eny Tsimbazazy satria navadika ho distrika iany-tany mora izay tao anatin'ny distrikany Ambovimbe tsy izany no zavanitranga nakarina ho 13 no isan'ny solombavambahoaka io ary tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly izany hoe miampy 12 indray ny isan'ireo solombavambahoaka manerana ny nosy ka ireo 13 ireo no fidina ny 20 Mey ho avy izao raha toka 110 izany ny taona 2024 tahaka izao ny fanazavana nomena tamin'izany ny boriboritany inona izay mirafitra ho distrika inona eto Antananarivo renivohitra dia manana solombavambahoaka roa avy isaky ny boriboritany amin'ny maharenivohitry Madagasikara azy ny distrika ny renivohim-paritany 5 hafa kosa dia manana solombavambahoaka roa avy ny distrika manana isan'ny mponina mihoatra ny Rayal sy Telohetsy dia manana solombavambahoaka roa avy ary ny distrika manana ny isan'ny mponina latsaky ny Rayal sy Telohetsy dia manana solombavambahoaka iray avy na manahoana na manahoana kosa dia tsy misy distrika manana solombavambahoaka mihoatra ny roa raha ny fanazavana hatrany dia Ambatolampy Vakinankaratra Betafo Vakinankaratra Antirabe voalohany Ambalavao any Mahatsatra ambony Iosy Toamasina faharoa Manoro Mandritsara any amin'ny faritra Sofia Betioky any amin'ny faritra Atsimo Ambosary Atsimo Ambilibe sy Antala ireo ny lasa distrika anana solombavambahoaka misa roa kajy politika ve mazava ho azy raha ny fanehoan-kevitry ny Maronisa satria manao izay farahery ahazona ny Maronisa eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny fitondram-panjakana ka rehefa hita fa tsy aresy na andresy amin'ny laharana voalohany tsy maintsy ho tafiditra any amin'ny laharana faharoa raha ny ao Betioky Atsimo ohatra no jerena ho sarotra ny ametrahana mpifadinana amin'ny solombavambahoaka ankehitriny izay lany tamin'ny salanisa 20 ny taona 2024 io solombavambahoaka io anefa tsy miaraka amin'ny fitondrana raha jerena koa ohatra ny zava-mitranga atao Betafo na Iandry Rajoelina aza tsy naharesy kandida-panohitra izay tsy nanao fampelezan-kevitra akory nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena natao amboleditra farany teo iny izany hoe ny zana atao roa ny solombavambahoaka amin'ireo distrika hita miharihary fa tsy ahitana fahombiazana
vao tany amin'ny fampiakarana ny caution ho avo 4 nataon'ny fanjakana dia fa maro ny fanehoana hevitra ny amin'ny hoe fandroanan-kolaka ireo izay manan-tsaina sy manam-pahendrena kanefa tsy manam-bola io fampiakarana natao io. Mbola maro vokatr'izay ireo député sasany afaka hoentin'ny mpitondra amin'ny sangany baikio na etseroa ary natao hanangatanana sy ampandany izay eny Tsimbazaza fotsiny ihany. Izao indray ny ampiesa ny solombavambahoaka ary vao maika ho maro zany raha io katsikajy napetraky ny mpitondra io. Anjara ny vahoaka izay ifidy no mandanjalanja raha ireo no endriky ny zava-misy. Mbola vahoaka azo hodikodina amin'ny lainga sy fampanantenana ve ka ho fitahana amina sio sy ny koveta na t-shirt. Tsara ny fanomezana fa ny olana nateraka izany dia ny hoe firy amin'ireo rehetra lany no mitodika mijery ny vahoaka ny fidy azy ary firy no afaka hanatanteraka izany na dia ilay voarafitry ny lalàna hoe fanaovana tatitra amin'ny vahoaka fotsiny ihany aza. Ireny aza efa maro ny solombavambahoaka amin'izao fotoana ny kasa hanao izay tatitra izay saingy nosakanana satria voalaza fa anakorontanana ny mpitondra. Mahakasika izay ihany dia mikasa ny ametraka ny maronisy eo anivon'ny anteny miara-pirenena ny fitondram-panjakana n'izao fotoana izao raha namoaka anisan'ireo solombavambahoaka hofidiana amin'ny 2020 ny volana Mey 2024 avy izao hoy ny fanionkevitra ireo mpanao politika androany. Kajikajy politika hoy izy ireo no ao ambadika ity famoahana didim-panjakana mamaritra anisan'ny solombavambahoaka ity indrindra amin'izao 2 volana mahery tsy hatongava ny fifidianana izao. Christian Jimby. Nolaniny filan-kevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika 2020 izay mamaritra ny isan'ny mpikambana eo anivon'ny antemera-pirenena sy ny fitsinjalana ny toerana na ny répartition des sièges manerana ny faritany Madagasikara. Tapaka tamin'io filan-kevitry ny minisitra io fa voafaritra ho 13 ny isan'ireo solombavambahoaka ny manerana ny Madagasikara ho fidiana amin'ny fifidianana ho avy io. Ny ampy 20 araka izany ny isan'ny solombavambahoaka ho fidiana raha oharina tamin'ny taona 2024 antonina tonga io fampiakarana io ny fitombon'ny ponina amin'ireo distrika sasany raha ity tatitra ny filan-kevitry ny minisitra ety hatrany. Kajikajy politika no ambadika io fampiakarana ny isan'ny solombavambahoaka io hoy ny fanionkevitry ny teo anivony antoko fiombonana androany namafisiny tamin'izany fa mikasa ny ametraka ny maranisy eo anivony dia fahefana mpanao lalàna ity ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ho anay zany fomba famakinay n'ilay conseil des ministres omaly manoloana n'ilay 2010 solombavambahoaka vaovao zay hoeny amin'ny assemblée nationale dia kajikajy politika io satria ny fitondram-panjakana zany toy ny ohatra any amin'ny distrikany Betsukatsimo zany dia tsy azo atao ninina zany solombavambahoaka mialatsiny honorable zay vice président de l'Assemblée nationale raha teo honorable Jean-Jacques Rabenirina zany dia mitady fomba zany ny candidat ny fitondram-panjakana hoe saode atao toerana roa dia am'izay ray zany ny avy any amin'ny opposant dia ny ray ny any fanjakana zany nefa discade zareo raha manao an'izay. Namafisy ny fanovahoaka ny tompom-pahefana ary pindrana fotsiny ihany ny fanjakana. Discade araka izany izy ireo raha toka mihevitra fa ny fampidirana ireo mpikambana IRD izay tsy nahazo seza sy fahefana tamin'ireo départementa hafa eo anivony antemera-pirenena no antoka azahoany Andry Rajoelina sy ny ekipany ny fahefana izay nampindramina azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Karaha zay mikajikajiny hampitombona ny isany IRD izay tsy nahazo fauteuil tany amin'ny gouvernement na tany amin'ny département ministériel dia discade izy satria le masitsivana io izaho teo dia tsy hoe IRD no dia fidin'olona fa inona nylay projet-nao ianao ve antenainy vahoaka any amin'ny district zay nahalany anao zany hitondra teny ny vahoaka zany any le masitsivana zany ka discade ny fitondram-panjakana raha ohatra ka hoe no nylay hamaron'ny olona zay tsy nahazo toerana zany tao fitondrana no hampitombona isa le ivony député ny anivony assemblée nationale azadiny fa fahefana mpanao lalàna zany solombavambahoaka zany ary mitady olona zay mahafantatra an'izany pitsopitson-dalàna maro isan-karazany zany. Etsy ankilany tsy voaja ny andinin-dalàna mifeny fifidianana eto amintsika araka ny lalàna laharana fa 2024 tsipika ohatraohatra 7 izay milaza fa tokony avoaka miaraka ireo didim-panjakana fiaikana mpifidy ny amin'ny antobola firotsahako fidiana ny fikarakarana amin'ny ankapobeny ny isan'ny solombavambahoaka sy ny modely ny taratasy ilay ny pirotsako fidiana raha ny fanomanana ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 2020 Mey ho avy izao no jerena. Pirofo mivaingana azo hitarafana izany ny tsy namohan'ny fitondram-panjakana mialoha ity isan'ny solombavambahoaka izay ho fidiana ity hoy ny mpamakafaka politika
sady tale jeneraly ny fiadidinany repoblika teo alohandroany le izy aloha tena tombotra be satria amin'ny lasinainy zao ny fanatehana ny dossier zao nao vao mamoaka ny anina ohatra ny cautionne 20 millions ihany io a de aizena ataonao kazikazy politika io de hita sy mazava sara mihitsy fa ny olona rehetrarehetra sady sy vonina andoan'le 20 millions d'ariary ary mety sy avonina ny dossier nao taony milaza hoe vonina sasy vonina le izy de toute manière ne io fifidianana io sy mainsy atao na androany na rampiso fa sy mainsy atao io satria lany ny tapitra ny mandat ny député amin'izao fotoana zao jaiviny anomboka amin'ny fahavalo-ambirapolo martsa ho avy izao ny fanombohany fametrahana antota-taratasy ilatsakofidiny ho an'ireo izay ilatsaka osolo-bahoaka ny Madagasikara hatria ato aloha mbola vitsy ireo atoko politika no efa nandrosa izay kandida irotsaka amin'izany andrasana araka izany izay mety ho iseho mialoha ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny fahasivy ambirapolo me 424 avy izao Mahakasika ny Madagascar Airlines kosa indray dia mifamoifantanteraka ary tsy ampy fahamatorana ny fitantanana ny kompania mpitaterana nabakabaka Madagascar Airlines miezaka mampiseho hatrany ny mpitondra fanjakana fa miroso ary mandihy ny fanarenana ny orinasa-panjakana saingy mifanohitra amin'izany no miseho raha ny fanazavana ny larana efisao mitatry ny antsipiriny izay noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana manome alalana ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola andefa antokana garantie souveraine amin'ny anarany fanjakana malagasy ao anatin'ny fifanarahana fanofana fiaramanidina miisa roa vaovao ho ampiasain'ny kompania mpitaterana Madagascar Airlines miezaka mampiseho hatrany ny fitondram-panjakana fa miroso sy mandeha ny fanarenana ny orinasa-panjakana Madagascar Airlines mifanohitra amin'izany tanteraka nefa ny zavatra misy ao amin'ity kompania mpitaterana ity raha ny fantatra misy adimy ireo fiaramanidina ATR ampiasain'ity kompania ity omaly no naverina tamin'ny tompony iray tamin'izany antony efa ny farana ny fifanarahana fantatra ihany koa faharoa amin'ireo ambony ireo no efa simba ary efa nandritra ny eritaona ny fanamboarana izany roa sisa izany ny fiaramanidina miasa manatanteraka ny sidina amin'ireo faritra miisa sivy andehanany ny kompania Madagascar Airlines fantatra ihany koa faharoa amin'ireo fiaramanidina ATR efatra ireo no mbola averina amin'ity taona ity amin'izao tsy misy toy ny intsony ny mahakasika ilay fiaramanidina Embraer izay niempitra foana ny fahatongavany na efa nanaovana lanonana makotrokotroka teny avoloazany fifanaovantsony fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny orinasa mpanamboatra ny fiaramanidina sy ny orinasa anofan'ny kompania Madagascar Airlines izany Zaivana efa nanamafy ny kompania mpitanterana Madagascar Airlines fa ho ajanona avokoa ireo vol long courrier na ireo asidina alavitra nataony ity kompania ity toy izany ihany koa ny sidina regionaly mampitohy ny Madagascar amin'ireo nosy rahavavy fa anamafy ny sidina ato anatin'izy ireo mifamaofantanteraka sy tsy ampy fahamatorana ny fitantarana ny kompania mpitanterana Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao ho ireo toe-karena mandray fanapahakevitra ny fitondram-panjakana anao antoka amin'ny fifanarahana fanofana fiaramanidina vaovao saingy fiaramanidina ATR miisa roa ve avita anarina ny kompania mpitaterana Madagascar Airlines akoatra izay tsy mbola fantatra mazava ihany koa izany sy mbola mampampetra-panontaniana tsy izany ihany fa mbola maro ny zavatra tsy mazava manjoitona ny kompania mpitaterana Madagascar Airlines izay hodina tsy hita sa manokana zany misy zavatra be deabe ny mbola tsy milaminy Madagascar Airlines io satria azadino misy an'le trosany io moka tsy resahana tsony misy an'le trosany knapsa zay consolideny Air Austral tao anatiny capitale Air Madagascar de iny trosa iny hoe mahatonga ny knapsa zany nanana 4.700 isanjatony vola na hoe capital ao anatin'ny Air Madagascar. Air Madagascar nefa alefa en liquidation judiciaire de slona amin'ny Madagascar Airlines. Zany le olana ohatrany mody tsy resahana daholo zany le olana amin'ny ankapobeny amin'ny secteur ny resaka aviation malagasy io fa mody resaka affaire daholo le izy.
mampametra-pantaniana ny oisa ompotehana toy ireo fa seha-piarina rehetra ihany koa visy ity sehatra ity izay isan'ny ankina nisy sehatra nisy fizahantany izy fanontaniana mipetraka dia hoe vonoina ave amin'izao fotoana zao ery Madagasikara sy Madagasikara Airlines fa efa misy olona avy any tay ametraka compagnie privée aleo mbo nanana an'le vahoaka mampiasa ny compagnie io dia rehefa aveo zany raisiny zareo franc symbolique amin'ny ariary symbolique ny Madagasikara Airlines na ery Madagasikara moa zany zay ny zany zao le izy misy opération zany amin'izao napotehana ny secteur aérien malagasy azavabe le izy ohatra nanapotehana ny sehatra ohatrany hoe lavanil ny sigarasinykarazany ny sehatra maro teto zany potehana dia amin'izao fotoana zao potehana ny secteur aérien ary nefa miaraka potika amin'io secteur tourisme zay akoatra izay misy ihany koa ny fampiakarana ny redevance alaina amin'ireo fahaseranam-piaramanidina izay natao fa en euro fa tsy ariary tsy mitovy ihany koa fa ny redevance alaina fa miankina amin'ny fahaseranam-piaramanidina izany zany fanazavana tsy mahakasika ny Madagasikara Airlines ihany fa hita amin'ny fandraisana fanapa-kevitra izao fitondrana izao fa tsy misy fanjiniana lalany mahakasika ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amin'ny firenena Antony nampifatarina tamin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa sampam-piofanana vaovao amin'ny universitény tasy ny siansa momba ny ranomasina fanontaniana mipetraka ny hoe ny siansa momba ny ranomasina ve ny tena ilain'ny olona ao itasy tsy ny fampitomboana ny sampam-piofanana vaovao eny amin'ny université no olana fa ny politika sy ny faritra ametrahana izany tapaka atao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa isy sampam-piofanana vaovao hosokafana ao amin'ny université ny Itasy izay sampam-piofanana momba ny fizahantany sy ny siansa momba ny ranomasina ary ny siansa maolona fanontaniana mipetraka ny hoe ilain'ny olona amin'ny faritra Itasy ve ny siansa momba ny ranomasina aizany amin'ny faritra intsy no ampiasana izany iakatra anitasy avokoa ve izany ireo olona anaraka ny sampam-piofanana avy any amin'ny faritra dia iverina any amin'ny faritra misy ranomasina indray hanao ny fampiarana ny fampianarana izay natao manaprofy izany fa tsy misy politika mazava itondrana ny firenena hoy ireo mpamakafaka politika zay hoe tsy ratsy akory ny fametrahana anazy ao fa tokony namafisina zany le ny filière reny ho any amin'ny toerana misy anazy satria raha anao science marine anao dia isy pratika le izy dia tsy maintsy makany toerana misy ranomasina foana zany ny mpianatra manao le pratika na hoe olona efa mipetraka any amin'ny moron-ranomasina zany masamakaty voatany mianatra mahakasika ny ranomasina zay zany tokony heverina sy ny jerena toliala aloha raha tsy diso efa manana ny université science marine izy dia tokony raha hoe tena ilaina tena tokony manerana Madagasikara mihitsy ny resaka science marine satria tsika dia anosy dia dinina ranomasina tokony voafehantsika zany ny ranomasina tsika indray aloha zany iombonana hevitra satria ilaina le izy fa le implantation aloha somary mampametra-panontaniana tokoa hoe fa maninona no atao aty avoatana nefa ny manana université ivelan'ny avoatantsika misy ranomasina zay tena manafaingana sy manamora kokoa ny fianarana anazy satria ny pratika zany dia azo heverina fa malaky satria ao anatin'ny fianarana eny manjerimanontolo misy natao hoe travaux pratika mihitsy dia inona zany fa mora kokoa izy rehefa any amin'ny toerana misy ranomasina no ametrahana tsy ny fampianarana no fa ampifanarahana amin'nisy atolotrasa fa nisy atolotrasa no fa tokony isy ampifanarahana amin'nisy fampianarana ary tsy izany ny politika ampiasaina eto amin'ny firenena ka raha reny raha tsy mifanaraka amin'nisy fianarana izay natao ny asa izay ataon'ny tanora maro eto amintsika ny isaky ny faritra no fa tokony mahalala ny zavatra tena ilaindra ny fanazavana ka hita amin'izao fanapahan-kevitra izao fa tsy mipetraka ny fitsinjaram-pahefana fa didiny nisy aty ambony no fa ampidinina any amin'ireo faritra farafaratsany zany tokony misy ny décentralisation ary zay ny tena vahaolana ka iny décentralisation ka ny faritra zany na ny faritany no manapa-kevitra ny amin'ny filière ho ataony ao amin'ny faritra fa izay misy ilay mahadiso ny manapa-kevitra eto Madagasikara koa matetika tsy lay ny fotsiny manapa-kevitra ny amin'ny zavatra ilaigna sy tadiavina ka tsy mahagaga raha hoe any Itasy dia lasa science marine fa tany amin'ny faritra Itasy zao nandray ny décision inona ny filière ho atao za mino marimarina fa tsy nanao science marine izy fa tena le mifanaraka amin'ny zavatra ilainy ao amin'ny faritra nisy anazy no nampiariny sy nataony ao anatin'ilay université ka zay zany ny tena tadiaviny farafaratsy no lay décentralisation fa ny tena tsara indrindra dia le autonomie des régions na autonomie des provinces
ka ireny faritra sy faritany reny mandray fanapahan-kevitra hoe izao ny filière ilainay mifanaraka amin'ny économie zay heverinay fa ampiroboroboana eto amin'ny faritra na faritany misy anay. Ny fanaovana ambany zavatra ny sehatry ny fampianarana no isany mampitotongana ny fanabeazana eto amin'ny firenena. Ny sehatry ny fampianarana izay hiatsy ataony izao fitondrana izao lahatra-pameana. Mbola maro ny tranga fandraisana fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny tokony misy tahaka izao. Raha ny hita, tao manao fanandramana ireo eo amin'ny fitondrana amin'ny fitantanana ny firenena izay mitondra izany any amin'ny fiemorana. Mampikekeke ny maro ny fahareta ny fahatapahan-jiro automasina atry ny omaly ary ny tohatra amin'ny androany. Fahatapahan-jiro izay tsy misy fanazavana na fialantsiny ofisialy ho an'ny mpanjifa avy amin'ny tompona andraikitry ny jirama. Fiatsika izay raisy ny mpanjifa ho toy ny tsy fanajana ny vahoaka. Erinora zafimanana Kolo Toamasina. Hatramin'ny omaly tamin'ny fitora maraina, zara raha ampy adi-pamantaranora telo ny totalin'ny fotoana ny isan'ny herinaratra tao Toamasina tao. Ny aina tao anaty aizina tanteraka ny tanàna ny Toamasina renivohitra nandritry ny alina tontolo ary mitohatra amin'ny tontolo androany. Miampy indray ny fahasairanana amin'ireo izay manana antonasa miankina amin'ny fandehanan'ny herinaratra ny jirama. Midongizina fotsiny eo amin'ny toeram-piasana sisa no ataon'ireo mpiasa miandra ny fiverenan'ny jiro izay tsy fantatra na oviana na oviana. Ny jirama rahateo izay tsy manam-piniavana velively ny hitondra fanazavana na fialantsiny amin'ny vahoaka vokatra izao fahatapahana maharitra izao. Fietsika izay raisiny baisiny maro ho toy ny tsy fanajana ireo mpanjifa. Tranay zao zao efa hatrany maly tsisy jiro mihitsy teto. Ny client tonga zany dia lasa miemotra. Nefa ny client zany efa sasatra efa vitsy mbola tratran'ilay jiro tapaka dia tsy hitany atao aminazy ity zany fa dia mandefa fampilazana amin'izareo tompony andraikitra agny mba hijery akaiky an'io zavatra io satria ilay fitadiavanay mihitsy zany ny tena voakasika aminazy ity. Ary tsy nenerery fa be dia be zay eto zany courant daholo ny tena presque miasa. Matahotra ve sa manina tsy fantako aloha fa ohatran'alo tsy hitako ny tokony atahorako ilazany marina satria ilay izy misy fiantraikany amin'ilay asa atao dia mba tokony hojerena akaiky zany satria ilay facture-ny mandeha foana ihany isam-bolana. Io tsy za rery ihany no misy akony amin'io fa na restaurant regny za mahalala ny restaurant fa tena masiso ny stock ao amin'ny frigidaire ao ary perte totale zany. Dia manao antsoavo anareo tompona andraikitra zany mba jerenay vahoaka tsy samy taraina. Nisy zao dia le ino moa zany fiakaran'ny tosidra fiakaran'ny courant tampoko. Nisy tany dépôt, nisy tany mangarivotra misaoty daholo ny postan'olona ny appareiln'ny olona nefa ny raha mitaraina any dia ariariran'ny jirama taraina amin'ny jirama dia ny farany dia basy misy aza mandrahona dia tsy hita fanaovana zany. Rahasalamana izy fa herinandro sisa dia ho avy ny facture dia nefa ny jiro tapatapahana ohatrao tsy voaloha jiro tonga dia tapahana mihitsy ny jiro tsy avely asa zay ny fitarainanay zany. Aminay zany le izy le tsy fanomezana tsy fanajana client zany ny azoko lazana azy voalohany tsisy ino ny ty lazana anazy tsy fanajana client tsy mba misy hoe reto client reto mba hajaina reto fa reto mampidibola tsisy fialantsiny fa tonga dia tapaka fotsiny amin'izao ary raha vao tsy voaloha le vola nefany kinga be izy manapaka zay io zao dia miandry azo lazaina fotsiny hoe miandry faty fotsiny tena marina ka miandry ny iverenany io miveriny dia mbo mety hinakaniny zay tsy miveriny dia fa zay lazaiko zay miandry faty. Ino ny azonay atao? Tsisy azonay atao. Ikitahoriny io, ampitahoriny io, efa zatra ampitahoriny tsika. Dia rehefa gadrako, rehefa miforo-drano. Ka zay ny antony. Ny olona zany mbola mafy be ao an-tsainy le hoe aleo maty rapitra zay maty an'io. Dia zay le teneniko teo hoe sao dia hanagadra anay. Hanagadra anay, zay tsy nite higadra. Fa ny fivelomanay no arovanay, zonay zany. Araka fahafantarako azy, manana zo zay. Tsy misy fanazavana mari-pototra sy maharesy lahatra nomeny jirama ny mpanjifa ao an-toerana izay mampidi-bola betsaka eo amin'ny kitapom-bola. Mamelona ny kompaniam-pitaterana misehatra amin'ny jiro sy ny rano io. Miaina amin'ny ono-ono sisa no azon'ny mpanjifa atao. Manoloana ny fijaliana sy ny fampahoriana. Vokatry ny aratsiny ny kalitaon'ny asan'ny jirama izao. Ahina mbola iaina ny mponina ao Toamasina ao anatin'ny aizina tanteraka ny oalina
raha mifizotra ny zava-misy any an-toerana no jerena. Ny ariva teo manodidina tany amin'ny eninora sasany vao nametraka namoaka taratasy fialantsiny ho an'ny mpanjifa ao Toamasina ny orinasa Jirama mahakasika izay fahatapahan-jiro izay ary ny laza fa tsy mbola anatin'ny ora vitsy na atoato ny iverena izay jiro ao Toamasina izay ka noho izany dia nidina an-dalamby nametraka sakana ny olona ho ambolo madinika naneo ny atezerany amin'izay fahatapahan-jiro izay hoentiny eto amin'ny fampahalalam-baovao ny ambangovangon izay ho amin'ny rahampitso fa anoizantsika ny fampahalalam-baovao mahakasika izay fahatapahan-jiro sy ny orinasa Jirama izay dia manao izay tiany ireo mpanodikodim-bola eo anivon'ny orinasa Jirama any ka miteraka olana sy fatiantoka goavana ho an'ny orinasa ho ny voalohan'ny MTS Roland Ratsiraka tsy manam-bola ihany koa ny fanjakana ary tsy manana finiavana amahy olana goavana io. Fety no natao ary tsy nisy fatapahana na kely aza ny jiro tao Toamasina. Nandritra ny fandalovan'ny Rajoelina sy ireo delegaciona niaraka taminy, nandritra ny fankalazana ny valomaritra lasa teo. Taorin'izay, nitoy io fety io tamin'ny endriny hafa dia ny fahatapahan-jiro izay mbola tsy miverina amin'ny laony ny hatramin'ny androany. Tsy misy ny fanazavana, tapaka ny jiro. Raha ny zava-misy, olana amin'ny fahatarana amin'ny famatsiana solika no mahatonga ny fahatapahan-jiro ao Toamasina, fa tsy olana ara-teknika. Tsy ampy ny solika entina manodina ireo milina ao amin'ny NLX sy ny Jirama Betainomby ka voatery najanona izy ireo. Vokatra izay, ny vokatra avy any volobe irery sisany no tsinjarain'ny Jirama ao Toamasina ka mahatonga izay fahatapahan-jiro izay. Ny antony dia tsotra satria tsy manam-bola fanjakana ividianana solika ho an'ny jiro. Efa 5 taona zao ty fitondrany ty amin'ny toerana mbola tsy nahava olana mihitsy le olana goavana ty misy amintsika sy ny olana madinika resaka jiro, resaka lalana sy sisa fa zay resaka jiro zay aloha dia mampimenimena ary mampiteny mona ny teny filamatry ny filoham-pirenena moa farany teo dia hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Tika Madagasikara tsy maintsy mandroso zany dia mifono zavatra maro. Anatin'izany dia mifono hoe lainga tsara lahatra satria 8 mars zareo teo atao Masina teo fety be takininina iny nefa ny androany mijaly ny olona anatin'ny maizina tsy fanajana mivoaka ny Toamasina zany amiko ka tsy maintsy miteny ny tena satria ny teny filamatra dia Madagasikara tsy maintsy mandroso dia mifono ihany koa hoe jadona zany hoe tsy maintsy mandroso na dia hita fa tsisy ny jiro miakatra amin'ny vidiny zavatra rehetra lalana tsisy mandeha milony dia tsy maintsy mandroso dia iza ny afaka anaiko hoe mandroso zavatra ohatran'izany. Tsy manana finiavana amany olan'ny delestage eto amintsika ny mpitondra fa mpanantenana sy fampandrinadrisa fotsiny ihany ilay hoe ampitombona avy roeny ny herinaratra eto amintsika tamin'izany fotoana izany. Fanampin'izay, manao izay tiany atao ireo lohandoha ny mpanodikotim-bola eo anivon'ny orinasa Jirama fa ireo madinika no mizaka ny tseran'ny ainy raha ny fanazavana. Tsisy solika ny Jirama ary io moa zany hitantsika efa misy fanadikodoana-bola anatin'ny orinasa Jirama dia voateny moa zany ny olona madinidinika ny voalaza tsy ny gadraina natao ino moa ty avis de recherche koa ny DG sasany teo aloha ka le olona maventy zay efa niteneniko imbetsaka zay anisany mihinam-bola ny Jirama tsy voaosikosoka tsy voakasikasika mihitsy fa hita fatapoko fatapirenena ary zany amintsika miteny zao ny zavatra mitranga hitratra zany zao fa misy olana goavana io Jirama io ary tsy vita rapitso satria tsy maintsy hito io olana Jirama io anatin'ny ty 5 taona manaraka ty. Atreto aloha no maly tsy miova ny zava-misy eto amintsika raha ny fampiarana ny lalàna amin'ny ireo mpanodikodina ny fananam-bahoaka sy ny harem-pirenena no resahana. Izany hoe izay tonga mamaly ny antso ihany no saziana. Tsy mbola misy ny fanasaziana sy fandraisana andraikitra amin'ireo lohandohan'ny mpisorona mambotry ny orinasa Jirama ka izao misedra olana goavana mampitaraina ny mpanjifa izao. Tsy ny Toamasina ihany fa saika mikaikaiky amin'izay fahatapahan-jiro izay ny fahatra rehetra manerana ny nosy indrindra ny ao Mahajanga saingy tsy mbola nanao fitakiana mahery aloha izy ireo fa dia fitakiana tsotra tahaka ny filanjana sora-baventy mitaka izay famerenana jiro izay ny mahakasika ny Jirama sy ny fahatapahan-jiro fa na efa voatendry hitantana ny ministera ny mponin'azy ny gouvernoura ny faritra Moromania teo aloha Fomendraza Aingo Elisette velotaraina amin'ny afitsiko ity olom-boatendry ity ireo ray aman-dreny any an-toerana amin'izao fotoana izao mbola manjakazaka amin'ny fifehezana ny faritra Moromania ity olom-boatendry ity ka anaovan'izy ireo antsoavy ny mba anendrena farak'izay aingana gouvernoura Vaovao.
nampiakapeo manoloana ny tsindrazolena sy ny fanaparam-pahefahana izay ataony gouvernoura ny faritra Amoronomanie teo aloha izay efa lasa ministry ny mponina amin'izao fotoana izao Fomendraza Aingo Elisette ireo ray aman-dreny ao anatin'ity faritra ity amin'izao fotoana izao na efa tsy gouvernoura any an-toerana intsony aza ny tenany mbola mibaikobaiko etseroa ity farany ka anaovany ireto ray aman-dreny ireto antsoavo amin'ny tompona raikitra mahefa ijery akaiky izany raharaha izany ny azo manga ny lahiny defo ny apinga eto ambositra dia manao zao fanambarana izao ho fanamafisana ny teny ray aman-dreny teo aloha izay milaza fa voalohany tsy ekenay ny fifehezan'olo tokana ny fahefana eto amin'ny faritra Amoronomania noho izany dia miangavy izahay mba hanendrena ny gouvernoura ny faritra faran'izay haingana faharoa aoka ny olona efa manandraikitra ao amin'ny gouvernemanta mba hanatotosa hatramin'ny farany ny andraikitra nomena azy fa tsy hibodo ny andraikitra hafa indray miandrandra vahaolana avy aminao zahay Andriamatofoloha trafoka nome mahery ny teninay Andriamatofoloha fa ny anongotsongonany maty matahotra ny andevimbelona akoatra izany taorinina voatendry any gouvernoura ny faritra Amoronomanie o ministry ny mponina banga ny toerana izany gouvernoura izany amin'izao fotoana izao tsy vitan'izany ihany fa mbola mazakazaka amin'ny fanapahan-kevitra ihany koa ity gouvernoura teo aloha ity na efa tsy mitazona intsony aza izay nandraikitra izany ary manapatra fahefana ka anaovan'ireo ray aman-dreny any an-toerana antsoavo ny mba hanendrena indray ny gouvernoura vaovao isan'ny vetivety ao anaty dokam-barotra foy isika dia mbeny eto ao an'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy ao ary Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton fun avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Répète en mon cœur. Debout, 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 debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny hôtel-restaurant d'application La Rizière dia toerana fanaovan'ireo tanora fampiarana amin'ny fianarana izay ratovina ato amin'ny centre de formation professionnelle momba ny hôtel sy restauration fandraisana mahafapo sakafo amin'ny tsirony tsy manam-paharoa efitrano manara-penitra izany rehetra izany dia arahana amin'ireo tanora sy mpampiofana matianina maro ihany koa ireo tolotra izay azontsika jifaina toy ny toerana natanterahana séminaire toerana azon'ireo zanantsika ilalaovana sy ny fety-pianakaviana isan-karazana misy ihany koa ireo tolotra vaovao toy ny coin snack ary ny salle de massage koa fandroden'izao ary ny toerana amin'ny alalan'ny antso 020 76 502 15 na mailaka info@larizière.org na manatona mivantana aty amin'ny La Rizière antady. L'héritage du passé, le professionnel de l'avenir.
Tavaviana somatsara atao anatin'ny tapany faharoa anoizy antsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao ary dia malona ilay fanehon-kevitra nataon'ny lehiben'ny distrika ny Mahajanga faharoa mikasika ny fisiana anaran'olon'ny pirenena tsy fantampiaviana tafiditra anatin'ny lisy-pifidianana dia nitondra fanazavana ny seny Mahajanga izay namezaka namono afo mikasika izay raharaha izay Anja Robert Kolo Mahajanga. Niezaka namono afo ny seni atao anatin'ny faritra Boeny manoloana ny fanehoan-kevitry ny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa mikasika ny fisiany ny anaran'olom-pirenena anjatony voasoratra tao anatin'ny lisy-pifidianana eny amin'ireo fokontany sasany ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Voamarina tokoa fa manodidina ny 20 izany anaran'olom-pirenena voasoratra ao anatin'ny lisy-pifidianana izany araka izao fanazavana manaraka izao. Tonga ety amin'ny braony CED Mahajanga 2 ny fangatahana nataon'ny safokotany ny fanesorana mpifidy 720 amin'ny 100. Rehefa nojerena ireo olona ireo dia recensé nandritra ny refonte liste électorale izay nifaranana tamin'ny volana Jolay 2020. Rehefa nojerena ny carnet de recensement dia nandritra ny recensement natao dia sady nanaosony le mpifidy ny soratra anarana ary ihany koa nanao contre signature ny CLRE. Ny CLRE dia mariana fa misy mpikambana anankitelo ao anatiny ary isan'ireo membre CLRE nanao contre signature tamin'ireo mpifidy nangatahana hoe sonareo ny chef fokontany izay mangataka ny fanesorana ireo olona ireo. Toy izao manaraka izao kosa ny fanehoan-kevitry ny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa mifandraika amin'izay. Ny teny tokoa resy fokontany rehefa maro be zany ny olona zay tsy nampidiry ny fokontany, tsy nampidiry ny komite fotony mikasika ny fanoratana olona ao anatin'ny lisy-pifidianana nefa tafiditra ao anatin'io lisy-pifidianana. Raha olona tsy anaty listany fokontany, tsy anatin'ny fokontany io tsy mipetraka ao, tsy manana certificat de résidence ao anatin'ny fokontany io tsy tokony ho hitan'ny SED zay satria SED tsy manoratra anaran'olona fa mampanoratra. Zany hoe le anarana avy aty anivon'ny fokontany no ampanoratin'ny SED hamarigniny any. Fa izy tsy manana listan'olona mihitsy hoe reto ny olona mipetraka amin'ny fokontany anina, reto ny olona mipetraka amin'ny fokontany anina fa le olona avy amin'ny fokontany, ny chef fokontany, ny chef secteur, ny komitény fokontany miaraka amin'ny CLR lazaiko teo, CEC ny commune, reo no mandrafitra ny olona ampidiriny agnatin'ny lista. Nanamafy hatrany ny seni fa misy cas particulier ny recensement izay nataon'izy ireo tao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Misy cas particulier ho an'ny Mahajanga faharoa. Tamin'ny nandeha ny recensement dia ny mpifidy tsirairay izay ny recensena dia indraindray izy ireny any amin'ny toeram-piasana no tratra nanaovana ny recensement ary nanana safidy mazava izy ireo ny amin'ny toerana tiany ifidianana. Tsy ny mpampianatra ihany efa misy mpianatra ihany koa no voalaza fa hita tao anatin'ireo lisy-pifidianana ireo raha ny fanazavana hatrany. Olona tsy anatin'ny fokontany satria misy mpianatra amin'ny toeran-kafa izy ao feno anatin'le liste électorale. Misy olona mpampianatra amin'ny toerana anankiray nefa tsy mipetraka ao, mandeha miasa fotsiny izy dia mody aty Mahajanga, manana kara-pifidianana roa zany reo olona reo raha ny fahafantarako azy. Nangataka araka izany ny avy ao anivon'ny seni atao anatin'ny faritra Boeny ny tsy tokony hijabahana amin'ny asan'izy ireo. Mangataka izahay ny tsy hitsabahana ny amin'ny asanay ary mangataka ny anajana izay fahaleovantenanay izay. Andrasana noho izany ny mety ho toy ny tira raha ity fa manana 20 andro ny olom-pirenena tsirairay anamarina ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana eny anivon'ny biro fokontany izay misy azy ireo tsirairay avy.
tsy voasambo nisy fomba fiasa goragora tahaka ireny avy amin'ny senifa dia misy hatrany moa zany fanazavana entiny izy ireo mifanohitra amin'izay zava misy ahitana profo mivaingana izay fa dia hoy teo indray ny toyin'izay fa anizantsika ny fampalam-baovao dia marehefa hatrany ny pakiady-mpanjakana iarovana ny sistany sy ny fahadranomasina malona ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao olana hatrany ny fisin'ny kolikoly avo lentena anivon'ireo faritra natao hiaro izany ary tsy misy ihany koa ny fitaovana entina manara-maso ny fotony antony mahatonga tokony anamafisana ny lalàna mifeny filaminana eny anivon'ny seranatsambo na ny code ISPS hoy ny teo anivon'ny APMF na ny agence portuaire maritime et fluviale androany. Efa nanomboka tamin'ny taona 2000 ny efa nampiarina teto Madagasikara ny code ISPS na ny code international pour la sûreté des navires et des installations saingy mbola mitombo sy mahazo vahana hatrany ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena miala eto amin'ny firenena raha ny zava-misy 10 taona mahery ety aoriana. Sarotra ny anamafisana ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko sy ny fiarovana ny fahadra-masina raha toa ka tsy misy ny fanavozana sy ny fanatsarana i code ISPS na ny lalàna mifeny filaminana eny anivon'ireo seranatsambo io hoy ny teo anivon'ny APMF na ny agence portuaire maritime et fluviale androany. Ny code ISPS moa zany mifandray amin'ilay voalaza teo zany amin'ny resaka sûreté portuaire zany na ny filaminana ao anatin'ny seranatsambo. Zany hoe ao anatin'ny seranatsambo zany dia misy zany ny norme na ny fenitra iraisam-pirenena ho fiarovana zany ny seranatsambo fandrindrandrindra zany ho entina miatrika ny lafin'ny terrorisme zany sy ny lafin'ny trafic illicite na ihany koa zany ny mety hoe korotana ao anatin'ny seranatsambo zany. Io fenitra io zany dia fenitra napetraky ny iraisam-pirenena nanomboka tamin'ny ny 11 septembre azafady 2000 zany. Dia io dia voalaza ao anatin'io zany ny momba ny fitaovana, ny fefy, ny resaka appareil de contrôle amin'ny entrée portuaire zany ary ihany koa zany le fivezivezen'ny olona ao anatin'ny seranana. Mila ezaka sy tolo-tanana avy amin'ny fanjakana araka izany ny fanatsarana izay lalàna mifeny seranatsambo izay fa eo ihany koa ny fampitaovana ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina ho hiatrany ny fanazavana. Ka izay indrindra zany le hoe anisany zany hoe anatsarana zany ny fenitra mila zany tsika mametraka ohatra hoe ny caméra de surveillance any amin'ny point stratégique ny seranana mila ihany koa tsika zany manana le antsoina hoe système d'alerte zany misy niveau hoe niveau 1 niveau 2 niveau 3 dia izay rehetrarehetra zay mitambatra zany no anome zany an'le hoe sûreté portuaire zany assuré zany. Totosa androany tetsy anosy ny atrikasa fakan-kevitra nasionaly ao anatin'ny fandaharana asa fiarovana ny seranatsambo sy ny manodidina izay fiarovana ny fahadra-masina izay. Tetikasa izay vatsiny ny vondrana Eropeanina vola iarahana amin'ireo mpisehatra maro samihafa. Andrasana ao aorian'izao ny fanamafisana ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko fa eo ihany koa ny ametrahana paikady mazava eo amin'izay fiarovana ny fahadra-masina Madagasikara izay. Ilaina ny fanomezan-danja ny fampivoarana ny toe-karena sy ny vokatra vita amin'ny malagasy indrindra ny mahakasika ny sehatra ny fitaterana eto Madagasikara ho ny mpikarakara ny etsika foara iraisam-pirenena momba ny fitaterana sehatra iray efa ahitana sokajy maro sy ny vokatra maro anisa ny mahakasika izay tontolo ny fitaterana izay raha ny eto amintsika saingy olana hatrany tsy fisiany fampiratiana sy ny fampasongadinana ny vokatra hoy ireo mpisehatra amin'izany ho totosaina amin'ny faraka 12 hatramin'ny 14 avrily ho avy izao araka izany ny foara iraisam-pirenena momba ny fitaterana etsy amin'ny forêt Lotanjombato fanampanazavana. Ny antony karakarana an'ilay salon angambany izay atao amin'ny forêt lo expo moa zany araka ny fahitantsika dia anisany manome lanja amin'ny resaka toe-karena indrindrindra eto Madagasikara. Ny karakarana azy dia amezanay lanja indrindrindrindra ho an'ireo mpisehatra rehetrarehetra
atramingezaka hatramikely indrindra izay efa hitanareo any amin'ny tambajotra any angambany fa manao antsoavy mihitsy zay ho an'ny olona na anatin'ny resaka package na resaka palette ny dikan'izany raha miresakitsika hoe transport logistique et manutention de izay ambaratongany izay fitaterana rehetrarehetra izay zany no ezahanay ho aseho mandritra n'le efatrandro. Any toliara dia mitaraina ireo mpisehatra amin'ny famokarana sira ho toliara manoloana ny fahavoazana mahazo ny fiarian'izy ireo. Betsaka ny fahampitehana noho ny fiakaran'ny rano any an-toerana ka isan'andrava ireo sira manodidina ny 5,000 taonina sy nanimba fotodrafitrasa maro amin'izay famokarana sira izay fanadihadiany Bonan Melizé Kolo toliara. Manodidina ny 5,000 taonina ny sira simba sy very amina toeram-pamokarana sira maromaro eto Toliara vokatry ny fivakisany digue de protection sy fiakarany ranomasina ka mandrakotra ireo tanin-tsira noho ny habetsaky ny rotsakorana tafahoatra ka nampiakatra ny ranomasina an-tanety no isany nahatonga izao fahavoazana goavana izao raha ny fanazavana. Maromaro zany saliny vaky eto amin'le vokatry n'le fiakarana ranomasina amin'le andro ratsy. Etembohitra aby zao vaky koa atao besakoa ankalika koa manao zay misy vaky koa ankalika ely. Io hitatsika reo bassin reo zao iabiaby eo totoka fasika reo sady potika koa ny digy. Io zao fa vakiany naty na lalika io misy 2 mètres ngamba le halaliny io any. Nefa ny réparation zao amin'ny alalan'ny gony zao ro hamonjena azy nefa gony raiky arivo raiky. Fa nanao arivo gony zany mbola tsisy dikanany na arivo gony ngamba mila 5,000 gony vo mety zay vo asiana tany koa bakao. Matiantoka tanteraka ireo mpanao sira amin'izao fotoana ary ahiana hisy akony amin'ny vidin-tsira sy amin'ny famatsiana sira manerana ny nosy izao fahavoazana izao raha ny fanazavana hatrany. Manahaka anazy zany moa zao mpanao sira efa bola anao sy nangalaka sira dia nanao stock anaty bassin tao avao say dia efa izy lanin'io misy 100 tonnes mahery zao stock anaty bassin izy lasany. Ary raha tombatombaina zany maneran'le sira vaky abiaby iny eo amin'ny 5,000 tonnes eo zany very sira very no hoan'ny rano iny fahavoaza anay rehetra zay tafiditra miliara zany fahavoazan'ny mpanao sira eto Toliara raha kapobeny dia izy hitatsika eo fa tena asa be izy io ary fahavoaza be ho anay mpanao sira ary misy fiantsaikany koa zay vahoaka raha tsisy vokatra zahay dia ataoko angamba fa mety hisy fisojota sira lafa tsy ampy sira eto vokarinay. Manamafy ny fangatana efa natao hatr'izay ireo mpiantsehatra amin'ny sehatry ny sira indrindra ny amin'ny hijerevany tompon'andraikitra vahaolana maharitra manoloana izao voina mahazo azy ireo izao. Hatr'izay zahay vaky avao zahay mba mangataka fa tsy mahazo fa amin'izay mitoraka ty tompoko dia voa be zahay jala tokony tsy foroha ary tsy ho vitanay ny laha zay avao raha hanao an'io tsy ho vitanay fa dia efa mangataka tanana amin'ireo fitondram-panjakana mba hanampy anay haingana dia haingana mba hamokaranay amin'ny sira. Laha tsy voatapinay ty dia hiditra avao le rano hanao vaivay dia simba amin'izay koa zay fanananao. Hatramy digy reto manao référent zéro ndraiky zahay ka zay mba ondinareo maika zahay mba hamokaranay zany mba hamatsinan'ny vahoaka. Ankoatr'izay isan'ny mbola olana sedrain'ireo mpanao sira eto Toliara ihany koa ny fahalafosany vidiny ioda sy ny tsy fisiany fikarakarana ny antotantaratasy toy ny certificat de conformabilité eto an-toerana fa tsy maintsy any Antananarivo ka anaovan'izy ireo fanahirana amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Sary fa fanadihadiana makasika ny fanolanana ny Ambatondrazaka izay nandritra ity volana martsa ity dia ankizivavy miisa 4 no niara ny fanolanana tao amin'ny fokontany Avaradrano avaratra commune Ambatondrazaka renivohitra ankoatra ny fanolanana dia mahazo ireo ankizivavy ihany koa ny ramatahora. Mirongatra ny fanolanana ankizivavy tsy ampitaona ao amin'ny fokontany Avaradrova avaratra ao anatin'ny commune Ambatondrazaka renivohitra amin'izao fotoana izao. Voany andoha ity volana martsa ity fantatra fa ankizivavy efa bavy indray no tratra ny fanolanana tao amin'ny abattoir tany akaiky ny lalamby izay samy eo anivony tanàna ny Avaradrova avokoa izy ireo. Tsy vitany fanolanana sy fametavitana no nanjoy ireto ankizivavy ireto fa raha ny mpanolana fandrahona ho faty ihany koa raha ny fitantaran'izy ireo. Lehilahy tokony 5 taona izy io. Dia inona avy no nataony ianao? Efa tafiditranao an-trano aho dia tsy matadidy zavatra intsony aho dia ahola. Dia ahoana ilay fanolanana izany? Tantarao e? Anano ilay kalsimiko loatra. Dia ahoana? Dia ataony amin'izay zavatra.
efa impiry anao zao no natao? Indroa dia niteny tamin'ny mamany amin'izay le tamin'ilay efa namoaka fofona ny fivaviana ilay zazavavy 7 taona vao tsikaritry ny reniny ka rehefa nentina teny amin'ny dokotera fantatra fa sy mba tanteraka ilay zazavavy ny fianakaviana ihany no nandray an-tana ny fitsaboana azy ireo raha toa ka ity lehilahy 7 taona izay nanolana azy ity izay efa tafiditra amponja ny andro ny omaly izy tsy niteny ny zavatra nahazonazy mihitsy satria ndrahonan'le olana anazy izy hoe raha vao miteniteny ianao dia ianao rery foana ny eto isan'andro dia vonoko anao raha vao miteniteny amin'ny dadanao sy mamanao dia nalalako anazy hoe voan'izany izy izy efa mandenana mitodina dia teo aho zany vao jerevako izy hoe jereko izy dia izy dia efa fa maimbo le nana mivoaka avy aminazy omaly ihany koa no niakatra fampanoavana atao amin'ny fitsarana mba raha tonga voalohany ambatondra zaka ny raharaha nampidirana amponjavonja maika ilaina vandoza tamin'ny herinandro lasa teo ihany koa no fantatra fa no nampidirana amponja ihany koa ilay lehilahy 17 taona nanolana an'ilay zazavavy kely 12 taona raha ny fanadidina natao tena amin'ny tompona ndraikitry ny fokotany avaradrovavaratra tsy nisy nampafantarina azy ireo ireto tranga ireto miazo ambara moa zany amin'le tranga famolanana ohatran'ireny dia izy moa na dia atao hoe nisy ary le zavatra zany tsy nampandalovina taty amin'ny fokotany isy anay dia manentana izay ho an'ireo ray aman-dreny anara-maso ny zanany amin'ny zavatra toy ireny satria atitsika ray aman-dreny no manara-maso ny zanaka indrindra ny amin'ny olona hoe famezivezy ny fametrana fatokisana loatra amin'ny olona satria toe-tsain'ny olona amin'izao koa moa zany efa manahirana be ary tsy hay moa izy ity na rivotra manahoana fa dia izay moa aloha ny zava-misy fa dia any an-tanana antsika ray aman-dreny mba samy hiaro ny zanantsika samy anara-maso akaiky ny zanantsika amin'izay rehetrarehetra ataony sy adena hirahiraina be amin'izao fotoana izao ilay lalàna henjana momba ny fanolanana zaza tsy ampy-taona kanefa toa tsy hita be ihany ny fampiarana azy ka hametrany ny reta fanontaniana sa ho sary mihetsika toy ny mahazatra ny mpitondra fanjakana ihany ity lalàna ity mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana andeha eo azy ny filazan'ny mpitondra fa tsara ny vokatry ny ezaka natao amerenana ny filaminana eto amintsika ny mifaniohitra amin'izany no tena zava-misy marina iainan'ny mponina mila ho isan'andro ny vonolona sy ny asandahalo indrindra amin'ny tontolo ambanivohitra fanadiadiana nanaitra ny maro ny nahita ny tatitra mikasika ny ady atao amin'ny alatromby ny fakanan-keriny ny fanafihana amin'ny lalam-pirenena ary ny fanafihana amin'ny tapiadiana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny voaka omaly voalaza anatin'izany fa manana ta atrany amin'ny 7 fa 7 isanjato ny tahany famerenana amin'ny tompony ny omby nisy nangalatra ary ny enina atrany amin'ny 7 isanjato kosa ny asandahalo isan-karazany toerana roa nefa no nahitanareo vokatra ireo araka io tatitra io hatrany dia ny faritra menabe sy ny distrika Anakazobe aiza ho aiza ny an'ireo faritra hafa izay manao antsoavo andro manalina noho ny asa ratsy sy ny fanafihan-dahalo vonolony etsy vonolony roa ary tebiteby no lasa andavanandrom-piainan'ny mponina fanampin'izay enjehinareo izay mitaraina sy milaza ny marina amin'ny fahoriana manjady amin'ny mponina io ny ao ankazo aby ohatra enjehinareo ray aman-dreny ary nolazaina fa milaza vaovao tsy marina raha mitaraina mitondra ny tenin'ny mponina mikasika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanongorona-karena ataony olombitsy raha ny fanambarana nataony monsieur Benoît président Baramino atao fa hoe magnely saho magnamely saho sy amin'ny rariny dia ho lavinay eto fa avy aminay vahoakany Akazoabo Barami Fitiba io reo sosokevitsy reo satria mizaly zahay araka izany mangataka hatrany ny anaovana fanadiadiana ifotony ijery ny tena zava-misy marina ireo ray aman-dreny ao an-toerana misy ny alatra sy ny asan-dahalo hatrizay ka hatramin'izao raha ny fanazavana misy fangalara varira tato aminay efa volana maromaro efa taona maromaro hatolosainareo mipirofo efa ao zay misy hala sy maso baka ao anjiozio homeanainareo mipirofo homeanainareo sary araka ny zavatra misy fa lazaina milamy eto Akazoabo mangataka izy soanareo hanaovanareo recoupement fa sy boaky ny marina la resaka hiheno agny avao nareo mizosoa eto toerany hizoroanay fa fatasy aby nefa olo manao an'io fa arovany mafy ka malahelo ahay ka mba avereninareo mpitondra
amin'ny loany ty fariam-pahalemana ty fa tsy misy vandry zany hoe tsy misy ny halasy maly tamin'ny arivany 8 mars igny ambirazato mahery natao teneny namako teo misy olo valo sivy marasa telo efatsy maty nanzao fotovolo sy homby olo marasa l'hôpitaly eo nanzao zao vedy miandro fahalemana tsy misy fahalemana eto aminay akazoabo ka misy soanareo tsy nao akazoabo ihany faritra maro no mbola ahitana tsy fandripahalemana eto amintsika ary vao maika ny anazy vany zany nanomboka ny volana janoary 2024 lasa teo miamahazo vana ihany koa ny fisolokiana ny vakitrano ny fanolanana sy ny sisa eny anivon'ny fiarahamonina naparitaka manerana ny nosy nanomboka tamin'ity herinandro ity ny zava-pisotro vaovao be novokarin'ny orinasa Star Madagasikara Racine zava-pisotro izay natokana ho an'ny mpifankatia araka ireo singana namboarana azy ny Artemisia sy Nicolas. Ny tena mampiavaka an'ity moa zany Racine de alcomix zany hoe cocktail alcoolisé ny ao anatiny misy zava-maniry ao anisan'izany ny Artemisia fa misy ihany koa ny fauna cola na ny noix de cola izay efa fantatritsika rehetra moa ny efehany dia zany hoe mitovitovy amin'ny booster fa Racine ny anarany alcomix vaovao avokarin'ny Star. Ny safidy manokana izay le fauna cola, noix de cola izay efa manomboka betsaka no misotro anazy eto amin'ny marché eto Madagasikara matetika moa te cola no tena fantatry ny olona fa ny anay zany plutôt sous formana alcomix nanaovanay anazy natao indrindra ho an'ny mpifankatia dia nisy recette Artemisia zany nosafidinay izay mifanaraka amin'le hoe Racine satria zava-maniry fa ihany koa no ny efehany tsara eo amin'ny olona. Tsy eto Madagasikara ihany ahitana ity zava-pisotro ity manerana izao tontolo izao raha ny fanazavana ihany hita amin'ny endriny 13 centilitra ny zava-pisotro Racine ary tsy faina amin'ny vidiny 540 ariary. Ho fampahafantarana trano dia tahaka izao ny fitokonan'ireo mponina tao ambolo madinika mahakasika ny fahatapahan-jiro lava reny sy efa naharitra tao Toamasina efa tonga tany atoerana ny mpitandro ny filaminana raha araka ny hitantsika amin'ny sary fa dia amafisina trany fa hoentiny eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny rahampitso ny tena ambangivangony izay fitokonana nataony ny mponina tany Toamasina mahakasika ny fahatapahan-jiro izay. Resaka avy any ivelany ary dia any Espagne nolaniny ireo solombavam-bahoaka Espaniola androany lalàna mikasika ny famitsoran-keloka ho an'ireo indépendantiste catalan izay nahabe resaka tany antoerana ity lalàna ity izay natolotry ny premier ministre socialiste Pedro Sanchez ho fanamafisana ny fanampiana azy ireo eo anivon'ny parlementa ity famitsoran-keloka ity izay mahakasika olona manodidina ny 400. Mifanatra indray tompo kilasy tompo vavy ny fiarantsika tamin'ity alina ity isorana feny ianao naizanaiza misy anao nanaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka mandra-piona tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vazimax vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.